Mianatra momba amin'ny fifadikanana alohany resantsika mihitsy ny atao hoe fifadikanana dia misy tantara kely angano kely tantaraiko aminareo amin'ny ankapobeny mametraka fanontaniana manontany ny olona amin'ity angano bazay izy dia mba ianarako atao fanoarana tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy mba mianatra ohatran'ny nataon'i Jesosy zany tsika dia andramako atao fanoarana le angano amin'ny ankapobeny izy mametraka fanontaniana dia mampiady baolina tena baolina miady mihitsy ny atao rehefa ohatran'ity fa androany tsy hametraka fanontaniana satria efa tara kely tsika sady misy koa efa zay mpanaraka gasy be efa nahita an'ity zao le angano dia ny zavatra hojerenareo anatin'io zany dia hoe raha araka ny fifandraisany reto anankiroa reto raha fifandraisana eto dia ohatry ny ahoana ny eritreretinao koa hoe fifandraisan'ny olombelona sy Andriamanitra zay le zavatra tsoatsika zany amin'ity angano ity ohatr'izao le angano hoe taloha elabe tany ony mbola tsy nisy olombelona teto ambon'ny tany fa mbola fanahy fotsiny teto zany tamin'izany fa mbola tsisy ny olona dia misy fanahy tsara dia misy fanahy ratsy dia niady le fanahy tsara sy le fanahy ratsy dia resin'le fanahy ratsy le fanahy tsara dia natsofony tao anaty fitoeran-jiro tran'io zany dia natsofony tao dia nidiny tao dia nariny tany anaty ranomasina lalina be tany dia nandeha ny siècle ny taonjato maromaro fandimby dia nisy an'izay ny olombelona dia manjono ny olombelona zany dia mahazo n'le fanaovan-jiro eto masarangotra eo zany le lapitana dia azon'le izy dia rehefa raisiny le fanaovan-jiro io dia miteny le fanahy ao anatiny zany hoe avoaitato fa ataoko daholo zay sitrako rehetra dia mazava ho azy raha ianao ny teo amin'ny toerany hoe fanaovan-jiro na njononao dia miteny dia ny akamaroan'ny olona ataon'iny arina aingana any anaty rano ray le izy fa misy lolo ty dia ohatr'izay foana nitranga fa ndre mandeha nisy lehilahy anankiray nanjolo dia nahazo anazy aladainy anarany dia izy indray natoko hoe rehefa niteny le fanahy hoe avoaitato dia ataoko daholo zay sitraka ao rehetrarehetra dia navoaka ny tao le fanahy zany dia rehefa navoakany dia nivoaka le génie aitsika ny angano voaka le génie dia niteny hoe te désir sont des ordres dia zay ny zavatra nitranga rehetra zany avy eo zay zavatra tia ny aladay rehetra ohatra nona tonga dia fiu iny ny pizza ho any aladay dia anao an'izao fiu iny tanterahany génie daholo zay tiany atao rehetrarehetra i Jasmine lay le sipakelym-batiny zany princesse ery anaty rova ery feno miaramila be dia be izy nefa mba teo any fiu tonga dia batain'le génie dia tonga any amin'ny rova tonga amin'izay le mpiandry miaramila garde de corps mpanjaka anenjika ny génie dia anenjika ny aladay dia fiu génie foana no miaro anazy sy manampy anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra manao izay tiany rehetrarehetra zay le tantara haitsika ny tantara verenako amin'izay le fanontaniana teo raha ianao ary ahoana zay fifandraisany génie sy aladay zay aiza ho aiza amin'izay ny heverinao hoe fifandraisana ny olombelona amin'Andriamanitra amin'ny fifandraisany ho anao ve génie no Andriamanitra fifandraisano tsy le zavatra ataony eny le ataony koa anatiny fa le fifandraisany mihitsy génie ve no Andriamanitra dia aladay ny olombelona amin'le teo sa génie no olona dia aladay no Andriamanitra azontsika le fanehany ahoana efa mandeha fotoana dia aleo tonga dia valiko le izy ohatr'izao
raha ohatra ka heverinao hoe amin'ny fifandraisany hoa tsy hoe igenie mavita zavatra be hoe toa de iny de omeny de izy miaro sy notrany fa fifandraisany zareo a raha ohatra ka heverintsika hoe genie no Andriamanitra de ohatr'izao zany fifandraisantsika amin'Andriamanitra hoe nandray an Jesosy de omen'Andriamanitra na daholo zay zavatra iriko rehetra zay nandray an Jesosy zany hoe ianao zany no namoaka ny aladain tao de nandray anazy de namoaka ny genie azafady de genie am'izay manao zay zavatra tianao rehetra sa raha ohatra ndraika raisinao hoe ialadain no Andriamanitra de ohatr'izao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra hoe nafahany Jesosy Kristy avy tao amin'ny aiziny ianao le aizina tato zany satria ty zany ny olona de ty Jesosy Kristy nanafaka anao tatao amin'ny aizina tato ho amin'ny fahazavany mahagaga libéré izy ny nanafaka anao mba aninona mba hanompo azy zay tsy tena mahay ohatran'i Jesosy Kristy de tsy tena ampy io fanoaran'io tsy tena mety io fanoaran'io satria raha ny tena marina de ohatr'izao ny zavatra fandehany zany tsy hita ao anaty fanoarana satria raha mieritreritra nyity ianao de mieritreritra hoe Andriamanitra tokoa anie mamaly vavaka e Andriamanitra tokoa anie manampy antsika e de zay nefa tsy hita ao anatin'ity tantara ity zany de zay mahatonga no mieritreritra nyity fa ny Jaona 5:17 de milaza anazy tsara hoe tadolany koa ngampity tsy anareo no nifidy Jesosy Kristy no miteny tsy anareo no nifidy fa izany no nifidy anareo ka na io zany Jesosy Kristy no nifidy nanaiko hoe nanalany genie tato ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo io le niresantsika teo hoe nafahan'Andriamanitra fitao anatin'ny aizina ho amin'ny fahazavany mahagaga sika mba hanompo azy andeha amo ary haretany vokatrareo fa ity ny tsy hitantsika teo ty le tsy ampy teo hoe mba omeny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona zay zany hoe ny zavatra rehetra zay ilainao rehetra mihitsy eto na trano na katikatra na inona zay ilainao na avion ary ka ilainao afahanao mandeha mamoa ary aretany vokatrao de omeny ray anareo daholo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona de zay le valim-bavaka mahatonga antsika mieritreritra hoe ty fa Andriamanitra tena manome ny olana fotsiny ilainao ve le izy sa izay sy tiavanao de amin'ny ankapobeny tsy ilaintsika akory le zavatra fa izay sy tiavana na hoe ianona manana ka hoan'izay ny tsy anana de mangataka ianao de tsy mety mahazo zay zany ny fandehan'iny tantariny tsarotsika iny ho atsika zay tonga aloha iverenantsika foana iny aneorina any rehefa avy eo amin'ity resaka fifadian-kanina ity fa alohan'ny zavatra rehetra de ametraka principe biblika anankiray tena petraka tsara ao anaty baibolitsika aloha de ny fisainan'ny Soratra Masina anankiray ngeza be koa zay mila ao anatytsika rehefa mianatra n'ity fifadian-kanina ity tsika de ny Samoela voalohany 5:17 misy betsaka ny izy zay maha-principe biblika azy hoe tena le fisainan'ny Soratra Masina hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy mihitsy io fa ity no andininy mazava tsara milaza an'le izy Samoela voalohany 5:17 de milaza hoe fa hoy ny tompo tamin'ny Samoela aza mijery ny tsanganany na ny tarehany na ny avo ny tsanganany fa efa nilavika izy satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona fijerin'ny tompo raha ntsika mamaky ny toeny fio le tena zava-dehibe isa 2 zay ny olona mijery ny miseho ivelany fa ny tompo kosa mijery ny fo ndika zany de zao hoe
tsy ny ataonao loatra nijeren'Andriamanitra. Eny jereny iny mazava ho azy tena mijereny iny izy, fa tsy iny loatra nijerenao. Misy olona anankiroa zany mitovy zavatra ataony fa tsy mitovy fakasitrahan'Andriamanitra azy, satria nijeren'Andriamanitra akoatran'ny ataonao dia ny antony anaovanao zavatra ray. Ina ny antony anaovanao zavatra ray? Izay ny tena zavatra jeren'Andriamanitra, ary izay zavatra izay no mila tena hiaingatsika, hifotoratsika ao anatin'ity fampianarana androany ity zany hoe tsy ny ataonao loatra ny jeren'Andriamanitra fa ny antony nanaovanao zavatra. Zay tsika vao miditra amin'izay ny atao hoe fifadikanana. Rehefa mipetrapetraka ireo zavatra anankiroa teo reo fifandraisanao amin'Andriamanitra sy hoe tsy ny ataonao ny jereny fa ny antony anaovanao zavatra, dia ho jerentsika amin'izay hoe inona ny atao hoe fifadikanana. Ny fifadikanana zany efa hay fa mianatra moa tsika dia tsy maintsy apetraka foana ny famaritana. Ny fifadikanana zany dia tsy fihinanana sakafo na eo koa ny rano. Zay zany hoe fifadikanana, tsy mihinana sakafo na rano ianao, mety tanteraka na apahana, zany hoe tsy mihinana mihitsy, na mety hoe sakafo fotsiny tsy hohaninao fa mety misotro rano ihany ny sasany mandritra ny fotoana voafetra. Tsy maintsy voafetra moa fa raha tsy zany ianao mamono teny ny fara-fabetsaka hitako aloha zany dia ny 7 andro sy 7 alina, enga mabetsaka indrindra, tsy mbola nahita ny ohatran'izay aloha. Tsy mihinana sakafo sy rano, sakafo na rano mandritra ny fotoana voafetra. Arakaraka zany amin'ny ankapobeny moa an'ny kristianina dia eo amin'ny 3 andro eo ilay izy, zoma, sabotsy, alahady no tena fanaon'ny kristianina. Ny 2 andro moa dia betsaka. Amin'ny ankapobeny io mipetraka foana io amin'ny rehetrarehetra. Ary eto dia efa milaza aminareo ny fifadikanana, le tsy mihinana ohatran'izao ifamaritana io dia tsara eo. Jereo tsara, isika dia nomen'Andriamanitra, nasain'Andriamanitra miala sasatra. Eo ampiasana ianao mandritry ny andro ianao misy fotoana ialana sasatra, fa na izany raha tsy ampy iny fa nomen'Andriamanitra alitsika ialana sasatra atoriana mandritra ny adiny 7. Fa na izany raha tsy ampy iny, isan'andro zany tsika dia miala sasatra, tsy ampy iny fa isan-kerinandro koa tsika dia nomen'Andriamanitra farafahakeliny andro ray ialana sasatra, sabotsy na lahady na sabotsy sy alahady. Fa mbola tsy ampy iny fa rehefa isaky ny taona koa tsika dia nomen'Andriamanitra fotoana ialana sasatra anaovana vakansy. Fa mbola tsy ampy iny, raha ny tena avy amin'Andriamanitra dia zao hoe isaky ny 7 taona koa dia manana taona ray ialana sasatra. Zay le antsoina hoe année sabatika. Mbola tsy ampy zay fa rehefa miveriny impito année sabatika io dia ny 50 koa dia mbola misy ny taona jobily ialana sasatra. Zay Andriamanitra zany tena manome fotoana ialana sasatra ohatr'izany. Dia marina fa misy fotoantsika ialana sasatra fa manome an'izany Andriamanitra, fa maninona tsika ny vavonitsika an'io tsy asaintsika miala sasatra mihitsy. Sakafo anao maraina mandevina izy, levina iny tonga amin'ny 12 dia mihinana indray ianao, levina iny tonga ny hariva dia mihinana indray ianao, levina iny tonga maraina dia mihinana indray ianao isan'andro. Dia dikany tsara io, misy mahatsara azy io ny fotoana moa io zany tsy napetraka Andriamanitra isaky n'izao fa arakaraka ny tsirairay iny fa ilainy zay. Fa ny fifadikanana ihany koa dia misy an'ity karazany faharoa anankiray ity hoe tsy fihinanana karazana sakafo raina maromaro mandritra ny fiainana mihitsy. Tsy fihinanana karazan-tsakafo raina maromaro, ohatra hoe tsy mihinana kisoa, tsy mihinana tongolo, tsy mihinana hena. Dia zany koa anisany azo raisina ao anatin'ny atao hoe fifadikanana. Ary io ary ty zany mahasalama antsika ty voalohany ty. Betsaka ny olona hoe manao an'izany matetika dia rano fotsiny sotrony dia mahasalama lay fifadikanana ty, fa ity koa na dia tsy salama ary ianao dia afaka hahasalamanao io. Rehefa voan'ny diabeta ianao dia
teneny dokotera mihitsy hoe tsy mihinana siramamy be loatra na mifadian-izany mihitsy. Misy karazana fomba fanaovana régime amin'izao fotoana izao le antsoina hoe keto, dia andre tena tsy mihinana glucide mihitsiny, tsy mihinana mamy mihitsiny, tsy mihinana vary mihitsiny, fa ny menaka sy ny ohatr'izany no hanina. Dia izany koa fomba fiainana sy karazana fifadian-kanina anankiray izay mahasalama, izay tsara mihitsy ny fanaovana zavatra ohatran'izany. Dia ohatr'izay misy olona tsy mihinana hena, tsy mihinana menaka be, tsy mihinana inona, dia samy manana zany. Ka hatreto izany ilay resaka fifadian-kanina raha tsy mbola hiresaka ny fivavahantsika fa resaka tsotra ohatr'izao dia hitantsika hoe mahatsara ny vatana ny fanaovana fifadian-kanina. Teneniko eto izay amin'ny voalohany eto satria tsy tenen'izay tsony tsy hiresaka an'izay tsony rehefa avy eo, fa hiresaka mihitsy tsika hianatra maky baibolitsika. Zay ny tena ianarantsika eto, fa io misy dokotera mahay betsaka kokoa noho io noho izaha, dia tsy hiditra amin'ny tsy domaine koa fa